inona daholo ny olana tena iainana zany anatin'izay le tsy fisy fanabeazana sy ny sisa. Eo le tsy mpampatarana olona aloha dia eo le tsy mpananana vola ny etomanana hikarakarana an'le tany sy le taratasy. Mbazavao le hoe tsy mahafantatra olona. Hoe tsy mahafantatra olona le hoe hitsofoka araky ny tsy fahaizany hikarakara an'le tany dia sarotra aminy hamantatra an'le olona hoe iza ny olona ho atony. Dia eo konkoa miteraka sakana ho anazy hoe raha andeha ho ariha sao dia aho ararotin'ny olona nefa ny vola kely ity mba hoentiko anao hikarakarako ny tany. Mbola tsy tafavoaka mihitsy zany le olona ao anatin'izay tsy tafavoaka mihitsy izy nisy sakana foana ny zany. Dia eo ny angatahana hoe hijerena akaiky ny mponina fiompy sy ny mpamboly amin'ny tsy fahafantarany an'le andraiky ny tokony karakarana an'le tany. Nefa misy hoe manana tany be dia be izy amboleny fa tsy sainy. Ho ana firaisamoam-pirenena nareo ve mba efa tao anatin'izay apolopolo taona ny teneninao teo izay manahoana ny anjara asa fanabeazana ny olom-pirenena, ny fampahafantarana ny zony ny olom-pirenena? Ia, izay mihitsy agnisan'ny nananganany teo fikambanana ity zany a tamin'ny le 30 janvier 2014 zay nahazo an'ity autorisation d'implantation. Ty zany a mampiely ny texte zany hoe ny lahatsoratra ny tsara ho fantatra ny pepekady mahakasiky ny zo amin'ny ankapobeny. Ary mahaolana ny olona moa ny tany ny trano dia fasana fa indrindra mahagasy atsika. Niezaka izahay tamin'ny farany teo miara-miasa amin'ny ministère mihitsy nomeny rety texte mahakasiky ny régime juridique de propriété privé non titré. Dia misy koa moa zany ny texte samihafa izy io misy ny mahakasiky tany efa misy titre hafa koa zany ny lahatsoratra ny feazy dia miezaka zany zahay mampita le fitarenan'le olo mitaraina aminay amin'le manam-pahefana mahefa. Eo koa zany le manao ady sisika manao plaidoyer ohatra farany tamin'ity mahakasiky ty avaradrany ty ny antso ministre zany zahay dia niteny izy hoe manatona mankanesa mankany amin'ny talia général fananantany fa izay zavatra zay matetiky misy sakana ohatra fotsiny tamin'izay le talia général mbola tsy tanay ny sorany fa le mpitantsoratra no manao sakana hoe tsy mandre olo DG nareo mandenga zany dia fanambanina le olo-pirenena mihitsy nefa ny zavatra misy le olo-pirenena nke no mando hetra andovana le karaman'le mpiasa-panjakana lasa le mpandohetra patron ndray zany lasa atao tsinitsinina zay le elanelana lehibe le niteneniko tsy le talia général ny ministre ary isoroko misy le ministre ny fananantany isoroko manokana azy raha miantso anao mandray telefona izy fa le secrétaire particulier le talia général ny fananantany no maniliky le olo-pirenena zany hoe tsy mandray olo DG nareo mandaika olo ohatra nareo zao ve dia iantso ministre dia ho raisiny fa isorany fanavozana izay zavatra zay fa zava-dehibe hoe crédit kely dimanjato iantsona ministre mandray telefona isorany général Lille sorany de Roland amin'izay zavatra zay ary angatana zany mba hoe omena recyclage koa zany le olona mitazona le andraikitra isan-tsokady mba tsy hanisy le fanasarotana le sakana zany fa rehefa olona tena hoe bebe kibo andeha eo vie voza sara mandroso ramse tena fanavozana mananaty rafitra mihitsy zany resahanao zany ny rafitra ny fomba fisainana indrindraindrindra hoe manomboka amin'ny fianakaviana io amin'ny ankohonana le olona koa zany tsy tokony hanana hoe complexe d'infériorité za zao tambany vohitra fa za kosa aloha za mijoro mitondra feon'le vahoaka zany any amin'ny monsieur le ministre ary mbola manokatra taratasy manao cachet misy mifacilité le fampitana an'le alahelo zany le hataka any amin'le manam-pahefana ary ty tena zavatra anankiray tena tsara tena mila jerena mihitsy le hoe satria ny olo-pirenena mbola tena betsaka mihitsy angambany tsy mahafantatra hoe manomboka eo amin'ny ministre zay tompona raiky mpanjakana rehetra eto amin'ny firenena tompoko tena atao nombo vahoaka zay ny tena izy ary eo kanao nareo firaisamoam-pirenena tena zavoatsara ny vahoaka mihitsy zany Andriamatoa Bertrand hoe mba tsy tonga ny olo-pirenena zany hoe atahotra na hiditra birao na inona fa tena tokony manombo vahoaka ny tompona raiky mpanjakana rehetra
asa mafisinao zay ia izy moa zany araka ilay nyteneniny teo ary misy teny midina misy nataony filohan'ny fanavaozana hoe raiso ny vahoaka mitaraina ary eto moa zay maha hoe fiarahamon'ny pirenena zay mitaiza olona tena hoe taizaina mihitsy ny olona zany tsy any akilembenana isora moa izoko be clémence zay lasa lehibe ny faritra nalamanga nitarika zany tsy manaiky lembenana zany fa zay koa fa nanao tamin'ny fomba nanaovany azy samy manany fanaovany azy manko izy io miakohitra zao ny lalàna dia milaza fa azo atao dia azo atao raha ohatra ka misy ahiahy momba kolokolo amin'ny fitsarana anankiray misy tsindririna ataon'le manam-pahefana ao zany azo atao dia azo atao ny mangataka hamindrana ny raharaha any amin'ny fitsarana hafa satria ny zavatra misy ataonao fitaovana ny fitsarana fitana alaina gadraina le tena tompony tany dia omena le olo tsy tompony le fandresena rehefa avy eo ka ny lalàna 2004/036 zao ohatra amin'ny andiny fahadimy amby sivifolo dia miteny hoe azo ny olona voakasika na mpitory na voampanga na ny mpisolo vavazy na ny parquet ny mangataka ny hamindrana ny raharaha anankiray zay manahirana ho amin'ny fitsarana anankiray zay mitovy leny taminy fa ary ao anaty folo andro moa zany ny andana isan-keliny afaka manao fentena ato rangaty tena hoe madio ka izay fiarahamon'ny pirenena zany dia miangavy raha matao ministra mihitsy zany mba hametraka teny midina amin'ilay mpitsara ny ministra fananantany amin'ny reto mpiasa fananantany mba hametraka le tena transparence ao mafa misy le direction de promotion d'intégrité de la transparence ametragna ny fahamarinana ny rariny amin'ny zavatra atao fa ny zavatra misy amin'ity fananantany ity zany matetika rehefa misy situation juridique n'olo anankiray na dia mifototra amin'ny tsy fahamarinana le mutation dia ny fitsarana zany tsy afaka moakadidy fanotra amin'le hoe everana ho tompo zany zay olo manana le certificat juridique nefa tsy tompony izy misy fotoana mamitaka izay zavatra zay zany ny réalité ny zava-misy zany tokony ho isy mihitsy zany karazany hoe fiaraha-miasa matotra eo amin'ny fitsarana ny fananantany ary ny vahoaka hoe atao anatin'ny lalàna mihitsy hoe le olona nanajary sy le fokotany autorité locale zany ny membre OMC ny zavatra misy manko dia zao ny didim-pitsarana anankiray zany tsy maintsy tanterana raha ohatra ka lasa fa didy raikitra nefa matetika le didy tsy ampy légitimité satria voafitoka manomboka avy amin'ny domaine ny commune nanao le acte de l'autorité misy vavolimberiny mandenga ny fitsarana rehefa nahita le situation juridique dia naome rariny le mpangataka nefa le tena tompony tsy manana le tsy voasoratra amin'le situation juridique voailika dia rehefa manana le force exécutoire zany le didy dia eo misy zavatra mila lanjalanjaina kely entre le autorité locale ny ben'ny tanàna zay mpikambana amin'ny organe mixte de conception zay tereny lehibe ny district isam-paritra manomboka hatrany atoliary ka hatrany dego zay teneniko zay misy le antsony hoe autorité de la chose décidée zany hoe ny lehibe ny OMC district monsieur le maire CB sy commissaire zay mahalala ny tena hoe ity ny tena tompony zao ny tena fahamarinana ty fotony ka tokony ho lanjalanjany zany le didim-pitsarana raikitra zay misy formule exécutoire sy lay autorité de la chose décidée par l'OMC rehefa didy anankiray hita fa hiteraka sahota bahoaka mifototra amina osika ohatra dia mandraindraikitra zany ny OMC karaha tamin'ity tranga ty zany le tare avaradrano io zany isorany ministère ny aménagement nanokatra lettre mihitsy izy officiel ohatrany tony hoe mangataka ny ampitsaharana ny démolition sy ny mutation ary vanty satria olona tsy tompony io voasoratra io tsy hoe hivarotra amin'ny olona tsy to amin'ny olona hafa dia lasa maty tanteraka le zony le olona najara dia le fiaraha-miasa eo amin'le OMC zany zay manana fahefana mandray fanapahana mesure administrative moa zany izy ity afaka mampitsahatra le vente sy ny mutation ary ny démolition mandra-paha ahafahan'ny fitsarana hanao le fanarenana le fahamarinana le rétablissement de la vérité zany anatin'ny fanavozana ihany koa moa sika amin'izao fotoana izao dia zaraintsika telo nga momena ny olo-pirenena aloha voalohany satria nareo ny tena ny fotany misaotrana mety tenenana farany ny eo amin'ny zay olo-pirenena moa zany dia mangataka ny mpanavaozana mba hijery akaiky an'le tatsaha tsy mipiopy fa voantindro azy lena loatra izahay
ary mba hanampy anay tatsa hikarakara ny tany sy nyzay mpananana rehetra hoe any amin'ny birao rehetrarehetra. To dia toy izy madama. Iya, eto aho dia manao antsoavo hoe amin'ny fitondram-panjakana tsara ny fanabeazana ny ankizy. Reny mbola any amin'ny primaire dia efa beazina aiaro ny fanana ny ankizy tsirairay avy. Amin'izay lasa toetra raikitra ao amin'ny zaza tsirairay avy ny fiarovana ny fanana, na dia io stylo io fotsiny ary na io crayon io ary dia faharovana iny any an-dakilasy any hoe fananako ty mba ho sary-piaro amin'iny izy. Dia iny lasa toetra raikitra hoentiny mitombo miabe ary tonga eo amin'ny fananany tany avy amin'ny ray aman-dreniny arovany taniny io ary mba ho sakana tsy halasan'ny olo-kafa n'le taniny. Dia za zany manao antsoavo hoe tokony jerena ireny olona tsy mahay manoratra, tsy mahafaka mandeha manokana any amin'ny birao-mpanjakana reny. Tsy haiko hoe inona no tena hoe napitsika anazy fa na iresaka amin'ny olona reny dia matahotra, na tsika samitsika ary matahotra. Misy ka ohatra izany zao ao Ambatofotsy, ireo olona ireo tsy nianatra. Dia reto olona nandravanay reto ihany any nandravan'ireo olona ireo dia miravoravo tanina fotsiny ireo olona lasan'ireo ny tany. Satria izy tsy hainy hoe inona no atao. Matetika moa ny tena manany rano ny lasa migadra indraindray noho ity fananantany ity. Dia matahotra an'izay le mpiaramonina aminay zany. Dia manao antsoavo izay hoe ireto mpangalatany reto mba mila famaizana mafy fa miroborobo loatra, mandeha lehilahy vehivavy ary vehivavy ny tena adony ketrika amin'le fangalara-tany. Irasa ameko anao Andriamatoa Bertrand ny famarana anazy mbola misy lavalava kely satria tsy dia tena nafeno ny 10 minitra loatra ny resahan'izy mianadaty eo ny zavatra misy koa nareo koa ohatra ny laza teo hoe amin'ny resaka fonja koa amin'izao fotoana izao tena mbola mitaky an'le fahaleovan-tena tanteraka ihany koa. Asa menanao fitenenana. Ia, zay moa maha hoe zay anatin'ny fonja zay amin'ny mampiasa-mpanjakana zay misy zavatra mifandray zany ilay resana teto. Matoa ny olona mitaky zany misy marary anazy. Misy ny zanakikela hafa ao amin'izany ministera zany dia zay moa mahatonga ny namana zany tao amin'ny syndicat zany nitaky an'igny hoe sekretera-mpanjakana miadity ny fandrarana ny fonja no ninona mba hafana mametraka ny mpiandry fonja amin'le toerana sahaza azy. Raha misy fanapahana ho raisina zany tsy mandeha amin'ny olon-kafa tsy fa tonga dia le lehibe ao amin'le sampanasany no omena ny hasina amin'izay fanapahana zay. Ohatra zay koa ny enti-manana resaka arabola ny olombelona ny fiara fanaovana intervention sy ny tariny zany eo koa ny sécurisation fananantany misy koa ny campénalan'ny fonja lasa n'olon-tsotra dia izay zavatra zany no mbola manamafy zany zay avy amin'ny fiarahamon'ny pirenena ny fitakina ny zoa nataony regny namana rahalahy amin'ny syndicat-ny fonja amin'izay hoe zavatra mararanjare zay hita fa mitombina le izy satria misy ny fanaovana zanakikela hafa ka raha ohatra omena fahefana ny olo anankiray mba eo indray zany tazanina hoe ohatrany ahoana ny fanaovan'le fitantanana. Raha ohatra mitovy amin'ny zazakely mbola kely raha ny fonja zany teraka tany amin'ny 1959 tsika zao fa 2026 raha olombelona fikomansy efa mahazo azy taona dia rariny raha ohatra hoe mangataka zany zare fahaleovan-tena ara-pitantanana arabola sy zay lafiny maso ananjy zay. Fa amafisiko kely any maha hoe fiarahamon'ny pirenenanay mitodika amin'ny fitsarana sy ny fananantany an'izany. Antsoavy napetraka anay avy amin'ny fikambana valaben'ny ty tanindrazana mahakasiky ny olona mpanapika rehetra rehetra. Misy manko zany escalier
manomboka avy any amin'ny